hatrany ny fahasoavan'i Jesosy tompontsika ry afaka amena vavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay tompo fa isaky ny asabotsy tahaka an'izao dia iomananay hatrany ny iona aminao ao an-tranonao ry Andriamanitra ry zanaka ry fanahy masina, koa aoka ny fanahinao masina nomana anay tompo amin'ny lafiny rehetra mba azahoanay tena mideranao miaraka amin'ireo mpino marobe amin'ny andronao Jesosy Kristy dia ny andro nitsangananao tamin'ny maty. Amin'ny anaranao naovana izany vavaka izany. Amen. Ny Josoa toko voalohany andininy 12 ry havana dia iray amin'ireo andiny soratra masina hotoriana ao amin'ny fiangonana Rapitso. Rapitso izay alahady voalohany amin'ny lohahevitra hoe manaiky ho iraka ny mpino. Hovakiana ary amin'ny anaran'i Jesosy ny Josoa toko voalohany andininy 12 manao hoe: dia namaly an'i Josoa izy ireo ka nanao hoe: izay rehetra andidinao anay dia ataonay, ary izay rehetra andrahanao anay dia alehanay. Amen. Eto dia Josoa no hitarika ny voaka an'Andriamanitra hiditra ny tany Kanana, ka nanome ny dindinika rehetra ho fampiresana ny vahoakany. Noho izany dia valitenin'ireto olona marobe ireto ilay hitantsika eto hoe: izay rehetra andidinao anay dia ataonay, ary izay rehetra andrahanao anay dia alehanay. Eto ary dia misy hevitra telo avy amin'izany. Voalohany, manaiky ny fitarihan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Josoa ireto vahoaka reto. Manaiky an'i Josoa tahaka ny fanekena ny fitarihan'i Mosesy ny zanak'Israely tany Enefitra ka tonga amin'izao toerana izao. Faharoa, manaiky koa handeha amin'izay asena aleha na dia tsy mora ny hatrehana aza vao tafiditra ao amin'ny tany nampanantenain'Andriamanitra. Vonona ny finoana ary hiaraka daholo ary ho tarihan'i Josoa izy ireo. Eto koa dia ahitana taratra fa na dia eo aza ry havana ny fampanantenan'Andriamanitra dia misy ny asa, ny ezaka andrasan'ny tompo amintsika dia ho tanteraka izany. Fahatelo, ny fiombonan'ny vahoaka miaraka ihany koa ny dikan'ilay hoe dia ataonay. Fanaisana andraikitry ny rehetra miaraka amin'ny Josoa mitambatra no mahatanteraka ny iraka ampanaovan'ny tompo. Ny foko 12 ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra no miaraka mifampitantana vao tafiditra ao amin'ny tany Kanana. Dia eo antsika fiangonana koa dia tahaka an'izany. Misy ny asa, misy ny fanompoana izay tsy azontsika atao hoe andehanana tsirairay ry havana, fa tsy maintsy mifampitantana isika. Iray fiangonana, iray fanompoana vao tanteraka ny iraka ampanaovan'ny tompo. Antsika koa dia mahireza ry havana, alao hery fa izany no takian'ny tompo amintsika ary. Amen. Vavaka ary isika. Ry tompo rainay ny an-danitra dia ampio ary izay mba hiaraka tokoa hifampitantana, ahatanteraka ny iraka nampanaovinao anay. Dia tsy inona akory izany fa ny vavolombelonao eto ambonin'ny tany, ary indrindra indrindra koa andova ny tany Kanana, dia ilay Kanana vaovao izany. Iriana sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen.